Tontolon'ny Tantara. Mira, fa iny ty ataony lahy? Fa misy inona? Ndray andro any mbola ho fantatra laharan-tanina. Tsy afaka manompotompo roa. Fa manina koa lahy manambana amin'ny basy iny? Fa tsy asy modeny amin'ny lahy izay zavatra tadiavan'ny lahy. Tsy ho vitany asy mody mihitsy ary zandriny amin'ny anazy ilaiko. Aza feo anahy fa tsy azoko. Dia tena sahan'ny lahy ve ny hamadika anay? Raha hoentin'ny lahy iny dia tsy afaka namerina ny landy aho. Miala tsiny amin'ny lahy lesy fa tsy maintsy misafidy aho. Mira! Dia zaso momba any tsy maintsy misafidio. Efa naposiko ihany kanefa tsy naposiko ihanana n'ity vovoka ity izy. Vovoka tsy zakan'ny mpanao fanafody hono ireny? Tsy izy ty fa vovoka tsy zakan'ity volo mihitsy. Ianao everiko fa hoe tsisy maresanao fa dia volo sady mafy be. Tsy marazo izany fa dia inona indray zany zao ny atao? mila nitsoa amin'izay eo lazany zao mitady amin'ny Mira. Andraso fa ezaka ny antso azy ary ahy. Tsy napoziko mihitsy ny natao amin'ny Mira iny. Natory tsara ve ianao? Landy? Zay indray le gaga mahita anahy. Ohatrany hoe naninony ireny aho. Ka ianao anie maty dia nanao fanarahana tamin'ny devola e. Hoe hiasa ho anazy dia nitakalo an'izay hoe amerina anao. Ohatray, fa maty ahoana e? Fa hitako za hita alohanao hitako. Sava tsara ve ianao ty? Ay! Fa maninona nitsongonao? Ka amin'izay hitanao hoe tsy manofy ianao. Marary le izy? Ny dikan'izany any tsy manofy. Tena tsy nanofy za fa niainako daholo le izy rehetra. Nanenjika mpamosavy natao hoe mamazely izay a nakakala noron'inana ranompy. Tany amin'ny 1975 mihitsy ary izay nitady an'le ifoka. Ahoana ary izany? Fa inona izany ifoka? Fa tena nanofy be mihitsy ianao fa ina daholo sa zavatra tantarainao izany. Hitako ianao mieritra amin'ny alina. Ary esitsika izany? Ato amin'ny tranotsikako. Ohatran'ny ngeda be izany le trano fa tsy ao amin'ilay tranonay Sojoro. Efa ela be nareo Sojoro niala tao amin'ilay trano misy anareo tamin'izany. Ohatran'ny hoe izay zavatra efa niriko hatrizay fa misy zavatra tsy milamina fotsiny. Niasa mafy ianao a, nandray ny orinasan'ny dada, dia tafiditsika. Zay. Fa naninona niraisiko ny orinasan'ny dadanareo? Ka dadany efa lasa ry tanteraka e. Asa ahoana? Efa maty izy. Zany ve? Nefa dadanareo ary mbola tsy maty izany. Be dia be mihitsy izany mahavery anao izany a. Angaha ianao tsy hoe manao fotoana mijoro androany? Tena tsy ao mihitsy ny ianao. Ny tena an'izany ve za? Ie, izay no teneninao maly. Joro ngamba izany mandefa message izany. Aleo aloha ary andeha hiomana dia ho any amin'ny joro e. Ndana re? Dia aiza moa izany izao joro no mipetraka? Mandeha mahitsy amin'ny arabe iny ianao. Dia misy fiangonana ao aloha ao. Mahitsy be foana izany ianao dia misy fiangonana ao a. Dia eo akaikin'ny fiangonana eo misy trano ngeda be dia ao joro mipetraka. Trano be? Ie, angaha tsy tadidinao hoe mpanan-karena be joro e. Ay moa, tadidiko ka. Aleo aloha ary za hiomana e. Ato angamba izany. Inona mampidororan'ilay efa midira lesy? Joro,
Fantatra lava hoe velona landy. Tsy haiko hoe inona no mitranga fa ohatrany hoe tsotr'izao zany ny Aza fiainantsika. miteny mafy be aloha lafa revy be tamin'ny alina dia taraiky be za vao natory. Fa ahoana no nazaho olona hatramy be ohatran'izao? Niasa mafy zako. Fa maninona alahy no manontany an'izany? Ka hiveriko fa hoe vita ilay asa tena tsy tadidy modé dia lasa mpanan-karena be lahy. Ahoana ny aizany lahy ny asy modé? Ilahy koa nga nanao fifanarahana taminy. Nanao fifanarahana taminy tsikako. Fa tsy tadidy langa mamazela. Voangy. Izy Daoly izany tenenina zany. De lave? Fa inona ary no nitranga? Tsy azoko mihitsy. Mipetraha mihitsy aloha lahy dia tantara ao anahy daholo. Hitany lahy, mpiasa tamina orinasana kafe tsika. Ie, zany efa fantatro ka. Dia izay sy landy hoe hiresaka amin'ny ray aman-dreny landy fa hivady izay dia tsy netsy zareo. Taorianan'izay nefa namono teny landy. Ilana hitany rado tafabe dia nitady an'ilay olona hoe nahatafany rado. Nahazo ohatrany hoe karazana fiantsoana devoly izany. Dia tonga asy modé. Dia nandresy lahatra ny lahy hoe ndao atao ilay izy satria ny fanarahana nomeny asy modé hoe manao zavatra ho anazy tsika dia mahazo hareny lahy dia landy miverina. Ndresahako an'lahy tamin'ny telefônina ary izany hoe tsy namono tena akory kay landy fa nisy namono. Tadidy lava e! Ahoana ny nahalalany lahy fa niona tamin'ny olona niona tamin'ny rado sa? Fa tsy tadidiko izany hoe tsika ry lahy zany. Fa za lehibe an'lahy hoe sambatra be nefa za tsisy ninona akory. Dia nomeko ny asy modé fanahiko dia mba misy asa kely an'rany an'andra indray. Tena tsy nitranga mihitsy izany ilay tadidiko rehetra atao anatin'ity fiainana anankiray ity. Dia ahoana ny toy any? Dia nanaiky namerina ny landy sy hanome harena asy modé raha miasa ho anazy tsika. Nasainy naka mpamosavy tsika, naka kialan'oro, niona tamina matotoa lahy. Tsisy an'izany resaka landy sy hareny izany fa za ihany nanao fifanarahana taminy. Nanenina kely mihitsy ary ava zao ohatra ny reny sipan'ilay riry any. Dana makary dia tsy maintsy mandeha. Oe, ohatr'izany mihitsy koa no nataontsika. Misy itovizana kely any izany. Dia tadidiny lava hoe hiaraka tsika izao andeha haka an'izany figona zazavavin-drano izany. Tsy tadidiko ilay resaka figo fa nasainy landy nakaty za fa niteny hono amaly hoe iona amin'ny lahy. Izay zany angamba ny tokony ataontsika. Dao ary fa andeha tsika. Tsy miomana angala? Ka moa fa andao dia avy amin'ny mandra. Tsy nandamina ny lahy mihitsy ka ilay manan-karena. Tena tsy azoko mihitsy izany. Aza mieritreritra lalina an'izany lafa andao aloha atao ty e. Eny ary. Ary mba manao ny landy ao e. Tsy efa hiteraka ve lisany izao? Ao izy ao. Mbola tsisy an'izany aloha hatreto. Hoe ahoana ilay zavatra ilay antsika ty? Oe, misy fianakaviana izany hono hoe fa tsy hita efa ora volana hono ilay zazakely. Dia inona ny idiran'ny zazakely amina figona Ndaso aloha fa mbola manazava ny lahy. Dia tsy hita ho ilay zazakely fa nilalao teny amoron-drano izy rehefa nirahana mividy siramamy. Dia nitenen'ny olona tao an-tanàna hoe lasa ny zazavavin-drano ilay zaza satria tsy hita mihitsy ny fatiny efa ela be izay. Dia asy modé ny teny hoe tian'ireny zazavavin-drano ireny hono mandefa an'ireny zaza ireny miakatra tanety rehefa ohatran'izany. Tsy maintsy manao figo izany ilay zaza mba ahafahany mibaiko anazy. Dia iny figo iny ny alaintsika. Misy an'izany koa. Dia alaina ilay figo dia omena ny asa. Ary an'ilay kay ilay fiantso hoe asa? Ie, efa haiko foana izany ka. Tsotra kely ilay asa fa ray aman-kelyntsika dia tafiverina. Hijery episode vaovao an'ny Game of Thrones na hariva mantsika. Tena tanteraka ty ny nofinofiny lahy hoe mpanan-karena be sy manana ny rehetra. Fa tsy mivaky loha. Ie, fa tsy napety azy kely fotsiny tsy maintsy manao izay tiany asy modé foana. Mivaky loha e. Eny e, tokony hakadosy ihany aloha talohan'ny alana fa ohatran'ny maimbomaimbo. Ary aiza asy modé? Asa efa mipotro ilay riva mba ho resahako. Ngay asy modé mipotro izany e. Za mail izany foana no alefan'ilay ry aty. Fa inona ary ty mitrango ty? Dia inona ny ataontsika eto raha mitady zazavavin-drano izany? Tsy mivoaka amin'ny fiara koa. Ka tsy ilay zazavavin-drano no tadiavintsika fa ilay figo. Ay moa. Fa inona ary ny ataontsika eto alohan'ity trano ity? Iandry an'ilay zazakely hiverina. Marary tampoka ny lohako. Misy sana mipisipisika izany. Pitsipitsika inona ity? Tsy haino lafa izany. Mila misotro rano lafa izay makarary andohan'ny lahy io.
Zay fa tsisy tsony. Dia ahoana moa zany ny alalany lahy hoe verina eo ilay zazakely? Ka nirahana mividy siramamy ilay zaza tamin'izy variana ny lalao teo amoron-drano izany. Tsy aritra ny zazavavin-drano fa tsy maintsy asainy miverina eo iny manatitra an'ilay siramamy. Amin'izay manaraka ho azy koa ny ray aman-dren'ilay zaza. Tena biby hafahafa mihitsy ny ireny. Tsy naposiko hoe tena misy zany. Iveriko fa tantara fotsiny. Za koa ary nganino an'izany fa tsy haiko fotsiny hoe mety mbola ho velona ve iny zaza iny rehefa halana amin'ny lohany. Iny fa tamin'ilay zaza. Ohatran'ny asatra be izany. Dao amin'izay ary ivoaka dia arahana fotsiny. Dado, neny, ty le siramamy. Ohatran'ny mampatahotra be hoe siramamy efa tamin'iray volana ve lesy ny vidiana dia izao vao miverina. Antony amin'izay ary dia alao amin'izay ilay figo. Andraso ary. Zay fotsiny kay. Oay! Fa maninona koa ny lasa niova mazava tampoka ilay andro? Fa maninona koa? Dia ilay figo venona patonga an'izao? Fa aiza ilay izy? Tsy hitako tsony ary ilay izy fa ohatran'ny nanjavona. Fa inona ary zany mitrango izany? Misy idiran'ilay zazavavin-drano ve ty? Ohatran'ny etam-pivonina tamin'ny bary tampoka izany tsika. Ohatran'ny tsy mihinana izany efa misy zavatra tsy milamina mihitsy. Hatramin'izay mifoazako tamin'ny marain'izay. Fa aiza ary tsika izany? Oay, izay fa henoko ilay mibitsibitsika. Marary ny andohako. Izay ilay henoko teo. Izay fa tsy henoko tsony indray. Oay, ohatran'ny hoe adala ny teny an'izany fa haiko hoe aiza tsika. Aiza ry ty? Atao anatin'ilay film gasy malaza be iny. Ha? Aza misangisangy lesy? Tena marina e. Inona moa ny titran'ilay film iny? Misy hoe maloka izay ilay izy. Malokila ve? Ie, zay mihitsy ilay izy zay. Malokila firy? Bita be any amin'ny malokila e? Tsy haiko fa tadidiko izy raha ny kely itsy dia lenjehan'ny président Rajao dia nitsoraka dia veryn'ny pastera fa maty dia hozy pastera hoe Rajao fa teny laozanao ve za e? Tadidiko tsika roa lahy tany amin'ny Tour Eiffel le nitsangatsangana dia nitsahanao ny tongotro dia hozy aho hoe ay! Dia maninona ro anitsahanao ny tongotro? Dia hozy anao hoe fa inona koa ny ataon'ny tongotrareo any ambany tongotro any e? Rajao Dia Rajao ny teny tamin'ny pastera tamin'izay hoe fa nahoana ny any amin'ny maty an-drano ny tadiavanao velona? Efa nitsangana, jere, ndao anaraka. La tsy injery mihitsy ve ilay film? Ka nalaza be ireny tamin'izany. Oay, toy ny voatoerana indray. Fa inona ary zany mitrango izany? Ohatran'ny hoe taraiky ato anaty malokila zany tsika. Ke, mba tafaraikitra ihany ve lesy dia atao anaty film gasy le? Za lesy nieritreritra hoe nofo daholo sao rehetra izao le. Na hoe tafiditra anaty tontolo hafa tsika. So mba marina daholo ihany ary le tadidin'ny lahy. Zay manko fa za gaga. Tena zay vao tadidiko fa marina daholo le nilazain'ny lahy. Fa ahoana le ty? Niezaka ny tadidy dia miverina daholo izy izao. Fa tsy tadidiko hoe ahoana ny toy ny fa tavela atao anaty nofonofontsika. Dia ahoana no fo? Tadidin'ny lahy ve vao azy le fiako dia niova toerantsika. Vao ny tantaran'ilay film dia niova ilay izy. So tokony ho tantaraiko indray izay mitranga eto dia miova foana ka hatrany amin'izay toerana tadiavantsika ny zavatra nitranga. Hitan'ny lahy ohatran'ny hoe lahy zao manana nofinofiny hazo arivo ariary dia azon'ny lahy iny dia nofy hafa indray ny tiany lahy atao. Tantara indray ary ny manaraka e. Zana no nofy foana hoe ilalao anaty malokila tamintsika mbola kely. Tanteraka ny nofinofiny lasana izao fa tantara ary izay mitranga eto e. Lehilahy koa ary haiko hoe matadidiny ny zavatra nitranga tetiko. Aleo ela ihany amin'ny tantara. Atao amin'ny tranony Rajaontsika izao dia le nitondra sipa iny le ry dia tamy avany raly. Le nomen'le ry soutien le sipa. Fanja moa ny anaran'izay. Raly le efa tsy mipetraka ato fa le lasa teba be. Dia hozy raly hoe inona ty mantsy an'le soutien? Dia hozy Rajao hoe ohatray le olo tiry feno ty venona saiko mividilina avatsiko tapo kafe. Tao tsy niova toerantsika. Tsy marina ny eritrerintsika izany hoe miova toerana rehefa tantaraina ny zavatra mitranga eto. Ohatray le olo tiry feno ty venona saiko mividilina avatsiko tapo kafe. Ka sao dia tokony handray anjara kosa ary lahy. Za tsy manao an'izany. Taira lohan-dramo. Elahy raly dia sara tsao. Ao lesy andramo kely fotsiny Inona moa no lazain'ny raly teo? Hoe inona ty sady tezitra izy. Le dia Rasoary.
Inona ty? Mba asio hafanapo kely lesy. Inona ty? Ohatr'izay le. Olo tiry feno a. Ty ve no nasaiko mividily lava tsy kitapo kafe? Kitapo kafe no nasaiko mividily lava tsy ty. Hitany lafa ny ova-toerana hafitsika izao. Eny, dia aiza indray izao tsika? Tsy haiko hoe maninona mainty daholo ny manodidina. Izay vao tena very anaty nofontsika mitsamina. Za koa ary miezaka mitadidy fa tsy mety mihitsy. Hoay, tadidiko. Tany amin'ny dada sy neny aho dia niantso ela. Ay, marina. Dia inona moa no lazaiko? Hoe tena tsy tadidiko le. Ato anaty radio kay fitsika. Fa nofoniza koa niditra ato anaty radio. Mbola ny lahindray izay. Ino izany mandeha izany? Fotoana ny tantara eto amin'ny TDB. Atolotry ny TDB ho anao fa aiza koa tanteraka sy joro ho velomin'ny ny anjarany ankenandriana arisaina raha malanjaona joda fahefana mendrika ary rovandriantsoa. Nandra ny feo rabena arivo faly hery nanatotosa manja oliva. Anio ny fizarana 10. Mbola anisan'ilay tantara ratsy kely ireny indray izany. Tena miasa lesany saiko tanteraka. Tsy haiko hoe aiza tsika izao. Marina mafy e. Fa maninona koa ela no miteny ohatrany amin'ny tantara? Ka anaty tantara ny antsika tanteraka e. Le ty e. Dia tsy maintsy anao an'izay indray izany vao lasa zavatra hafa. Maninona raha tsy miezaka mitadidy fotsiny tsika hoe inona no nitranga? Ka mila atao tena ao anatin'ilay radio tsika vao mety io. Efa nofinofiko koa izany hoe ho mpilalao tantara izany e. Eny ry Kristofra be ary manana. Tanteraka, tady misanareo fa tsy hitako mihitsy. Feo an'izy izany? Feo andrintsy izany. Mety marina ihany izany ilay lazainy lafa andao atao ilay izy dia izay ngamba mety mampiverina amin'ny fitadidintsika. Dia tany amin'ny eny sy dada hoy aho tanteraka talohan'izao. Dia inona ny vaovao tany? Ay, zafady. Dia inona lesony ny vaovao tany amin'ny dada sy ny eny lahy tany? Tsy misy lesy tanteraka fa misy olana kely fotsiny ho zareo. Olana inona lesy? Ara-bola sy ohatran'izany lesy a. Andraso fa ho tantaraiko amin'ny lahy. Ohatray, toa misy fekira vao hitantara? Ohatray, ary toa misy fekira marina rehefa mitantara ela? Sa ohatran'ilay tantara amin'ny radio ireny mihitsy kay? Andramo e? Andraso fa ho tantaraiko amin'ny lahy. Oka alova izany vao hitantara an'ilay izy e. Hoe aleo andeha foana le fekira fa ay moa atao anaty tantara tsika le. Andraso ary fa ho tantaraiko an'lahy amin'ny antsipiriany. Dia izay le izy tanteraka. Fantatro ho fitiavan'ny lahy indray aman-dreniny lahy fa tsara manampy indray aman-dreny tahaka izany. Toa mbola tsy miova foana ihany? Dia tsy haiko loatra lesy fa angamba mety mbola miandry antsika hitadidy izy. Ajanony aloha. Fa maninona alahy mivoaka anatin'ilay tantara e? Ka leo be hafa ohatran'ireny olona mitory fitiavana ireny ve lesy miteny? Ka ohatran'izay ary le izy. Zay fa tadidiko. Niantso elahy dia niteny anahy fa hoe mila anahy fa lasa ny mira. Ilay ivoka. Izay marina. Dia no dia lafa hoe andeha hitady amin'ny miritsika. Hitan'ny lisany izany le ivoka? Ye, tany amin'ny Ratsimandrava le izy. Ratsimandrava izy ality? Ilay filoham-pirenena e. Nalefa niasa moté version retour vers le futur tany amin'ny 1975 izay. Matotra lesa le. Ahoana ny onan'ny lisany taminy? Saika ho avitra ary izy fa tsy mety moa izany. Dia maninona izany tsy natsoiny lahy? Ka
ilay hoe miaraka amin'ny ray aman-dreny lahy dia tsy nanelingely ako. Sady amboary aloha ny entany lafa handetsika. Tye, ialahako zany. Dia aveo zany rehefa taty dia nitsoaka niaraka tamin'ilay ifiko mira. Ie, izay mihitsy. Tsy maintsy tadiavana ilay rifa raha tsy izany tsy mety amin'ny fifanarahana tamin'ny Asmode. Taoko mahita iny raha hitako. Niona tamin'ny Ratsimandrava. Mety ka. Iza koa ity izany mandondony zany? Raso hoe, izy zany. Inona koa ity iny? Tiany nisy nametraka teo aloha amin'ny varavarana teo. Misy soratra hoe avy any amin'ny Rina. Ohatray, ary nga fandefaka tao koa lasirina? Tsisy an'izany. Taro sokafo? Dia tena maika koa ilay hijeriny ao anatiny. Sokafy! Rasary hoe. Fa inona ity zany? Zay kay nitranga. Nandefa samy mira zavatra mampatorika antsika. Fa mifantaneiko izao hoe inona no mitranga raha tsy mifosika. Sody fahafatesana. Matory eo zany tsika izao. Dia ahoana raha tsisy makobo atsika? Dia tsy haiko ilay izy. Sokatra ilay trano dia niditra Rina ihany. Tanteraka, joro. Ohatray, fa maninona koa reto? Fa izy ianao? Tsy izao aloha izao maika fa nanavotana tanteraka. Fa maninona ireo e? Misy namosavy. Namosavy? Dia inona anao tao? Aza mihetsika anao fa izao ihany no mahay mamohana izy ireo. Inga dia fotsiny mba ombana ny eritreritro. Eny ary. Mobe, toremo, mobe, Fa inona nitranga? namosavy fimbily misy. Tsy toaka maty. Rina, Tanteraka, fa izy lehilahy mampatahotra io. andraso fa mbola ho tantaraiko anao daholo. Fa manao inona ty ianao? Saika mba hamangy fotsiny atao aoriana an'ilay tsika nresaka farany iny. Manao any Rina? Manao any joro. Nanofy ohatry ny hafahafa be zay teo? Manarana anaty nofinofy ilay mosavy natao amin'ny mira. Faravariana sy tsy natadidy tao isany dia maty ho azy tao. Tena efa mihoatra ny atao amin'ny mira. Tsanaiky an'izao moramora. Fa oa, mahiny fipitsipitsika venisy ny tao anatin'ilay nofy. Ie, zana iny dia joro koa ary. Fa ahoana? Ka mangalaina kely aloha dia verina rehefa salama tsara io izany. Zay. Andriamanitra, tao lanjavina fotsiny teo. Sady teo koa izy mipoitra tao aorianako fotsiny. Manao ohatran'izay foana zany ilay izy amin'ny voalohany e. Dia ahoana ary Malokila? Mangina lahy. Ndao fa hiresaka tsika sy ianao Rina. Tontolon'ny tantara